Sikaretiza wakanga miaradi Azurutambana rarafandaku Aitumanda iasaresati Yuduluwara nufundu tinisu Fanabarani Etsika irusuna tinka ufanavuka Pirenena Wana matofolo Pirenena sy mivoaka malagasy efa bolana lasa zay nametrahan'ny afo syndikaly fitorina teny amin'ny Bianco momba ny kolikoly avo lento izay ataon'ny mpitondra. Misy ministra sy olona akaiky anao Andriamatofolo izay ao anatin'ny rafi-pitantanana voasaringotra amin'izany raha izany. Nandritra ny taona 2014 ary hatramin'izao taona 2014 izao dia tsy nitsahatra nanameloka ny tsy fanajana ny zon'olombelona, nanameloka ny fanelenana ny fahafahana maneho hevitra, nanameloka ihany koa ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy fisian'ny tany tandalana eto Madagasikara, ny sokajin'olona maro hatramin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany izay misolotena fiombonana iraisam-pirenena isan-tsokajina. Mifanandrify ary mifandimbina ireo hevitra sy nanao fietsehana ny sokajina fikambanana maro, ho fanehoana ny fisian'ny ny tsy fisian'ny rariny, ny tsy maty manoto eto amin'ny firenena. Anisan'ireny ny fanambaran'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara, ny fitokonana izay nataon'ny mpahandrara eny amin'ny fitsarana, ny eo anivon'ny fiandraiketana ny fonja ary ny fitokonana ny mpiasan'ny ladoany. Vao tsy ela akory zay ary mitoy hatramin'izao ny hetsika izay ataon'ny mpanao gazety izay manohitra ny famerenana ny jadona eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny alalan'ilay fampadaniana ny lalàna amin'ny feny serasera izay mahavalalana ny maro. Tao anatin'izany rehetra izany no nivondronan'ireo hery politika maro izay miteraka ny antsoina hoe hetsika mitsangana ary malagasy. Ny mampalahelo indrindra Andriamatofolo dia toa tsy enonao na tsy hitanao reny zavatra reny satria tsy misy valiny hatramin'izao. Matimaty foana toy ny any amin'ny tany tsy misy fanjakana ny malagasy raha tsy tanisy afa-tsy ny von'olona nandritra ny tamin'ny 2024 volana Jona sy ny tany beroro izay. Ny marina dia tsy hita mihitsy ny fanjakana raha tsy andrava fitakiana sy fihetsehana ataon'ny olom-pirenena samy joro. Mijoro manao veto populaire ny malagasy no ny kolikoly avo lenta izay ataon'ny mpitondra raha tsy resaka afa-tsy ny fitrandrahana reny fibonin'ny tany. Mahazo laka ny fivarotana tanindrazana amin'ireo vahiny ka manaisitra amin'ny malagasy eo amin'ny tany fivelomana tahaka izay miseho any Somamanina sy any Bealanana ary any Mandritsara. Tsy hita mazava nefa izay mba mety ho tombotsoa ho an'ny firenena eo anatrehan'izany rehetra izany. Manoloana ny fijoroan'ny fiangonana eo anatrehan'ny tsy fanajana intsony ny sotoavina sy ny soiombonana tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataon'ny voameran'ny eveka momba ny rariny sy ny fandriampahalemana any antsoina hoe Justice Paix dia miseho tompon'ny malagasy fa tena mamaly vavaka Andriamanitra. Izay miara-manao son'ity fanambarana ity ary dia mahatsiaro fa mitovy hevitra tanteraka amin'ny fiangonana ny eo anivon'ny fiangonana katolika amin'ny tokony anatanterahana faran'izay aingana ny latabatra boribory iantsonany aklafin'olona rehetra mba hahafahanao filoham-pirenena miaino ny etaetalalina avy amin'ny vahoaka momba ireo olana sedrainy eo amin'ny fiainany andavanandro. Noho ireo antony rehetra ireo dia maingavy ianao indrindra izay Andriamatofolo filoham-pirenena mba hanaiky sy hanamora ny fanatanterahana ny latabatra boribory ka izay mpitratroka ato anatin'ny hetsika sindikaly, ny hetsika ao amin'ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fiaraha-mientan'ny kristianina izay miara-manao sonia ity fanambarana ity no tomponantoka amin'ny fikarakarana izany. Manantena anareo ray aman-dren'ny mpiangonana ihany koa izay efa nanao antso indroa miantaona mba hanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mahitsy amin'irety zanaky ny fiangonana izay manohana ny antsony voameran'ny eveka momba fahamarinana sy ny fandriampahalemana ary efa te hiroso sady amin'ny dingana maro samihafa tongavana amin'izany dinika ny latabatra boribory izay voalaza izany. Antsoina ihany koa ny afaka-kely rehetra miaraka amin'ireo vatona solotry ny tany sy ireo tsara sitrapo rehetra mba handray anjara sy hanome tanana eo amin'izay tetika irosona amin'ny fanapahana hoentina manarina ny firenena. Manao sonia izany solotena vitsivitsy avy amin'ireo rafitra izay miara-manao sonia ity fanambarana ity, ny hetsika sindikaly, ny hetsika ao amin'ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fiaraha-mientan'ny Nitsangana fazamanana iya
Ora, misoro sai tokon